Akatoka ny Asaramanitra ka dia niara-paly tamin'ny vadina miaramila sy ny mponina ao anatin'ny distrikana Tsimondrano androany ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangarajona Arima-Pianina. Ity fotoana ity dia nataony ny fanolorana fanomezana ho an'ireo mponina teny an-toerana ary ny fampizarana ihany koa hafaliana. Ny rary Krismasy sy fetin'ny farantaona ao anatin'ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy ny vadin'ny filoham-pirenena nandritra ny lanonana fankalazana ny rahany tamin'ny vadin'ny miaramila sy ny mponina ao anatin'ny distrikana Tsimondrano androany teny amin'ny lapan'ny Avilo. Ny vahoaka malagasy rehetra, ny rary ihany koa anareo rehetra manatrika itony, ny reny sy ny zaza ho tratry ny Krismasy sambatra sy ny farantaona feno fahatoniana. Ingany ny fahasoavan'Andriamanitra irozaka amintsika tsirairay avy ahafahantsika miaina ao anatin'ny fifankatiavana mandrakariva. Taorian'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana tsy adin'ny vadin'ny filoham-pirenena ny nanolotra fanomezana ho an'ny mponina ao anatin'ny distrikana Tsimondrano sy ny vady miaramila tonga teto. Vary, siramamy, ronono, menaka, paty, sardine, chocolat no natolony tamin'izany. Saorana lehibe dia lehibe ny vadin'ny filoham-pirenena nanolotra izao fanomezana izao ifika amin'ny fampihavanana tokoa sy ankavoko fa voninahitry fanomezana dia raisinay eto Tsimondrano ho fifaliana ao anay tokoa. Tena manamaivana be satria manamaivana kely Rana hafaliana amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sy ny mponina ao anatin'ny distrikana Tsimondrano rehefa akatoko ny fetin'ny Noely toy izao. Ireo olom-boafidy ao amin'ity distrika ity dia naneho ny fankasitrahana ny vadin'ny filoham-pirenena. Ho anay eto amin'ny distrikana Tsimondrano dia atao hoe misy an'ity lapam-panjakana ity dia ity Avilo atao anatin'ny distrikana Tsimondrano. Angambany efa maharitra ny fiaraha-miasa ary matetika no rehefa tahaka an'izao misy ny Asaramanitra dia na izy tonga any aminay na izy mampiantso ireo solotena avy any amin'ny sarababem-bahoaka Tsakanavaka ho an'ny tanora izany, ny ankizikely izany, ny zokiolona, ny vehivavy, ny karazan'olona rehetra zany dia atsony ny vadin'ny filoham-pirenena tahaka an'izao foana toy ny mahazatra azy ary ankasitrahana zany zavatra zany amin'ny anaran'ny vahoaka eto amin'ny distrikana Tsimondrano. Ny ankizy dia nahazo fanomezana manokana teto ankoatra ny fanentanana samihafa amin'ny fetin'ny Krismasy, nisy ny toerana manokana ahafahan'ireo ankizy miala voly napetraka teny amin'ny lapan'ny Avilo.